Ankasitrahana hatrany ny olom-pirenena manaraka izao fandaharana vokarin'ny CENI izao. Miarapa tompoko lahy sy tompoko vavy. Hitondra lohahevitra vaovao anao indray izay anio dia ny mikasika ny anjara andraikitry ny fiarahamonim-pirenena amin'ny zotra-pifidianana. Manasanao ary ao finaritra ny andinindinizay ato anatin'ny fandaharana androany. Toy izao ny famaritana fohifohy ny atao hoe fiarahamonim-pirenena araka ny fanehoan-kevitry ny mpanolontsaina eto anivon'ny CENI, Fidy Miafy Roger Marc. Ny atao hoe fiarahamonim-pirenena dia fitambaran'ireo fikambanana izay tsy miankina amin'ny fanjakana, tsy natao hitadiavana tombontsoa ara-bola. Dia araka izany dia izy ireo dia afaka manao karazana hoe manaitra ny fanjakana, manery ihany koa ny fanjakana amin'ny ankapobeny, izay mitondra ny volavolan-kevitra izay anatsarana ny sehatra rehetra izay iasana mba ho tombontsoan'ireo izay solon'ny tena zany. Raha mahakasika manokana n'izay raharaham-pirenena, mahakasika manokana ny raharaham-pifidianana izay dia ny asan'ny fiarahamonim-pirenena zany dia mifantoka tanteraka amin'ny tolo-kevitra anatsarana ny tontolo amin'ny ankapobeny, ny lalàna, ny rafitra mahakasika an'izay raharaham-pifidianana izay. Hatreto dia hita fa mavitrika ny fiarahamonim-pirenena amin'ny firitsana ho isan'ireo mpisehatra amin'ny raharaham-pifidianana. Ny taona 2024, taona nametrahan'ny CENI ny sehatra hifampidiniana ho fanomezan-danja ny hevitry ny rehetra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana, fa indrindra hampiarana ny mangarahara ao anatin'ny fomba fiasa, dia mihoatra ny 100 ireo fiarahamonim-pirenena tonga namaly ny fanasan'ny CENI. Nandritra ny fifidianana ihany koa dia marobe ireo fiarahamonim-pirenena nirotsaka ho mpanara-maso. Amin'izany fanaraha-maso izany dia isan'ireo afaka manao tatitra mikasika ny tsy fahatomombanana sy ny fanatsarana mila atao ny fiarahamonim-pirenena mandritra ny zotra-pifidianana manontolo. Misy ihany koa ny mahakasika ny fanabeazan'ny olom-pirenena izay ataony manentana, manabe ny olom-pirenena. Raha itsika izao anatin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny fidy dia manana andraikitra amin'izany tokoa ny olom-pirenena. Misy ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana na ny zotra-pifidianana. Io dia voafarifaritra ny didy aman-dalàna ihany koa, ilay lalàna fehizoro 24 tsipika aotraotra 8 izay mamariparitra ny fipetraka ankapobeny mikasika ny fifidianana sy ny fitsapato-kevim-bahoaka. Na izany aza dia voafaritra ao ihany koa ao amin'ny 420 amin'ny 100 fa na ny fomba ahoana ireo mpanara-maso dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny fomba fiasany birao fanjatsaham-bato. Na izany anefa dia azony marihana na anaovany amin'ny fitanana an-tsoratra ireo raharam-pifidianana no hamarinina, zany atovany zany amin'ireo fitanana an-tsoratra raharam-pifidianana no hamarinina ireo fanoherana na fitsipahana mikasika ny raharam-pifidianana. Zay zany le andraikitra amin'ny mampanara-maso fifidianana azy. Voalaza teo fa ankoatra ny fanaraha-maso dia anjara andraikitra lehibe indrindra iantsoroan'ny fiarahamonim-pirenena ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena. Misy ny fanentanana mifandраika amin'ny dingana lalovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fanohizana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Ny filoha-hevitry ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe Rabekijana Felix no mitondra ny fanampanazavana. Hiatrika fifidianana sika amin'ny taona ty, ny olom-pirenena manana zo ara-dalàna. Zay ihany no afaka mifidy zany hoe manana karaha-pifidianana zay no avoazina tanteraka tamin'ity taona ity na refonty. Koa amarino any amin'ny fokotany ny anaranao, lista misy anao sao tsy voasoratra na misy diso. Amarino ihany koa ny karaha-mpanondro satria fanavaozana vonjom-baika no atao tamin'ity taona ity. Manao fanamarinana an-tsoratra avy hatrany raha mahita tsy vitivina na fahadisoana amin'ny tarehimarika amin'ny karaha-mpanondro ireo. Ampiaro tanteraka ny zonao amin'ny fijerena sy fanaraha-maso ny lisy mpifidianana, ny fanontsinana raha misy diso ary lelelendra ny jereo ny ankonanao, jereo ihany koa ny manodidina anao raha azo atao zany.
Amin'izao fotoana izao dia efa miparitaka isaky ny biraopoko tany manerana ny nosy ny lisitry ny mpifidina tonta Vonjy Maika. Manana 20 andro isika olom-pirenena azona manamarina ny mombamombantsika ao anatin'izany. Raha toa ka misy diso na misy tsy ampy izay voarakitra momba antsika olom-pirenena dia afaka manao fanamarina isika. Izany dia mba hahafahan'ny CENI manao fanitsiana. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoana anao amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko.